mbola manona fiadanana manona fiarabana ho antsika tsirairay avy amin'ny anaran'iran'i Jesosy Kristy avy Nazareta izay miaraka amin'ny pasteur Jean Rodolphe Dafiny Arivo Atrantsika ny hvkl-mission France miaraba antsika tsirairay avy amin'ity takarivany alakamisy ity mbola ao anatin'ny fandaharana Atrantsika Esprit fa natao manokana amin'ny resaka famalina ndreo fanontaniana zay manitikitika atsika tsirairay avy Maria letona fa tsisy tokony hoe question tabou na hoe question tsy fametraka fa tsy ilaza ny anaranao zay fa mahazo mametraka question atovy amin'ny MP de raisina de alefatsika tsikelikely eto fa ity amboalohantsika andaotsika hiaraka metraka amin'ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra ray anampy atsika ny fanahy masin'Andriamanitra nampy anareo tsirairay avy ihany koa mba ho anatin'ny fanotronany tsara mihitsika tena hiasista atsika tsirairay avy izy daotsika mangataka atsika tsirairay avy hanondrika alohantsika ho fanetretena sy ho fanandratana an' Jesosy de ndao hiaraka hivavaka atsika tsirairay avy ray amin'ny anara-maherin' Jesosy avy Nazareta misaotranao indray zay amin'ity alakamisy ariva ity tompo misaotra ny amin'ny connexion divine zay omenao anay misaotra fa alefanao tokoa ny teny mba nasitrana anay sy anafaka anay amin'izay lavaka ianjeranay fifaliana Jesosy Kristy tompo tsy hoe milatsaka ao anaty lavaka foana de hoesoronao foana fa fifalianay le teninao zay alefanao tena fahazavan'ny tongotray ary fanilon'ny tongotray ary fahazavan'ny lalanay faly zay Jesosy Kristy tompo mandray ny conseil mandray ny sagesse mandray ny intelligence avy amin'ny fanahinao masina mandray ny connaissance ihany koa ary surtout mandray ny révélation zay avy aminao amin'ity ariva ty ny fanahinao Jesosy avy Nazareta ampiasa ny mpanomponao ary ireo fanontaniana tompo de aoka ianao ny amaly an'izany amangy anatin'ny fon'ny olona tsirairay avy ary anentana ny fony tsirairay avy ampikitika amin'ny fony tsirairay avy andorony ao anatin'ny tsirairay avy ao ahafahan'ny tsirairay avy misitraka ny anjara voatendry tokoa ray amin'ny anara-maherin' Jesosy amen. Pasteur Rodolphe de mbola faly miarabany dada pasteur Rodolphe iantsika tsirairay avy faly miarabany pasteur Rodolphe amin'ity fandarana faharoty indray ny question réponse faly miarabany pasteur ihany koa Tonia zay tompona andraikitra voalohany ny hvkl-mission eto France sy ny Europa ary faly miarabantsika tsirairay avy ihany koa ny tokantrano izay manaraka anay milalao zao fotoana zao tonga de ndao asika pasteur fanontaniana voalohany zay nalifatsika ato amin'ny fahasafanompoana de ohatran'izao le fanontaniana pasteur afaka very ve ny famonjena afaka very ve ny famonjena mety be da be mihitsy mety question mety ataoko hoe mitovitovy amin'izay mety afaka rafitsika amin'izy pasteur ohatrany hoe ny olona tsy manana assurance amin'ny famonjena ahoana mety azonan'le famonjena ahoana ny azonan'le assurance zany hoe anananantoka hoe efa voavonjy izy pasteur zao aloha mila fantatra atsika tsirairay avy ao anatin'izay fanontaniana zay misy sika fa misy famarinana tiako anairana ny rehetra ao anatin'ity fanontaniana anankiray ity ozy izy ianareo teo hoe afaka very ny famonjena tsisy ny famonjena raha tsy misy fahaverizana ny planina fototra nataon'Andriamanitra hatramin'ny voalohany dia tsy manana programa ny hamonjy mihitsy aloha Andriamanitra satria Andriamanitra napiditra ny olona nary ny olona tsy ho faty ary tsy ho very mandrakizay ny marina lay voary ny foronon'Andriamanitra tao edena ho ao edena atao hoe olombelona dia tsy natao andova fahafatesana mandrakizay fa rehefa niodiny Damasia de tafiditra ny fahafatesana napiditra ny programa fahafatesana teo amin'ny fiainany olona tamin'ny alalan'ny safidiny raisin'ny olona iodina tsy hakatony tenin'Andriamanitra apetrako aloha fa safidin'ny olona natonga fahaverezana ho an'ny olona satria ny olona no nyresan'Andriamanitra hoe amin'ny fotoana ihinananao ny azo ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy de mifafatoko ianao zany hoe lay programa pahafatesana zay tsy avy amin'Andriamanitra natao ho an'ny olona lasa ny raisin'ny olona tamin'ny tsy fankatoavany an'Andriamanitra zany hoe désobéissance tsy fankatoavana fiodinana no mitondra programa mpandringanana sy fahafatesana teo amin'ny fiainan'ny olona
tsy devoly ny tompona ndraikitry ny fahafatesana fa tsy fandikana ny tenin'andriamanitra no mitondra fahafatesana. Andriamanitra no miteny hoe raha inananao ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy dia ho faly tokoa ianao. Zany hoe rehefa dikaina ny teny dia tonga ny fahafatesana. Noho izany ny devoly tsy manam-pahefana andringana ny olona amono azy, fa ny ataony devoly mandrebireby ny olona iaina ao anatin'le teny tsy fankatoavana mba hatonga le fahafatesana ho realite. Zany hoe teny fikasany ratsy ho an'ny tsy mpakato ny fahafatesana. Ny olona nandray safidy sy fepetra tsy akato nahatonga ny satana rehefa nreseny satana lahatra tsy akatoan'andriamanitra tena tonga fahafatesana ny olona. Teo amin'izay zany no nanomboka ny saina famonjen'andriamanitra. Ny famonjena zany dia recours nataon'andriamanitra ho an'ny olona mba ahafahan'ny olona déconnecté, zany hoe tafasaraka tamin'ny fiainana ho tonga reconnecté amin'ny fiainana indray. Zany hoe averina ny connexion amin'ny fifandraisana amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny fandraisantsika lay fiainana very ho tonga fanomezana. Aza vaiko tsara, ho tonga fanomezana. Ny fanomezana rehetra dia tsy maintsy raisina an-tsafidy. Zany hoe ny olona no mandray an-tsafidy zay fanomezana vonona avy amin'andriamanitra. Dia ozy izy ny ten'andriamanitra mpangalatra ozy izy Jesosy tsy avy raha tsy andrava sy amono ary andriky za tonga mba nanareo fiainana ary fiainana be dia be. Io le fiainana very tao edena tian'andriamanitra ho verina ho fiainan'ny olona amin'ny alalan'ny fandraisantsika an' Jesosy sy ny finoantsika an' Jesosy. Dikan'izay ny atao hoe olom-bovonjy dia izay olona nandray ny fiainan'andriamanitra indray tamin'ny alalan'ny fandraisany an' Jesosy sy ny finoany an' Jesosy. Fandraisany azy tompo sy famonjy ny fiainana manokana. Rehefa niaiky ny fahotany olona nandray an' Jesosy tompo sy famonjy ny fiainan'ny olona dia tafaverina ao amin'ny fiainana indray. Ny fiainana rehefa fanomezana dia anjaran'izay nomena no miazona azy. Raisitsika ny Timoty voalohany pasteur azafady toko 9:5-12. Zao vaky ny tenao ozy izy ny apôstôly Paoly miadiny ady tsara ny finoana. Ino ozy izy? Azony ny fiainana mandrakizay fa ho amin'izany ny antsonanao koa sy nanaovanao le fanekena tsara teo maso vavolombelona maro. Ianao le teo maso vavolombelona maro nandray an' Jesosy nandray amin'ny fiainana dia manana anjara ny iazona izany mandra-piavina. Ahoana ny fomba iazonako an'izany mandra-piavina? Toy izao ny tiavan'andriamanitra ao zao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy mivery zay rehetra mino azy fa ny fiainana mandrakizay. Zany hoe ny fiainana mandrakizay ao anatinao no miazonanao tsy horingana na horava na hovery. Io nefa lazaiko omaly. Ninona mety toerana misy anao androany adalàna mbola mety iananao nefa ao anatin'ny fonao nyentaheta androso ny fiainanao amin'Andriamanitra dia manampy anao foan'Andriamanitra. Amin'ny alalan'io fiainana io dia io fiainana io manangana. Ao amin'io fiainana io mitoetra ny famindrapon'Andriamanitra. Ao ny famela-keloka avy amin'Andriamanitra. Ka hoe fiazonana ny fiainana dia izao ianao mijoro mifanaraka amin'ilay endrika vaovao tsisy itovizany amin'ny teo aloha amin'ny maha-olona manana fiainam-baovao ao anatinao anao amin'ny fononao an' Jesosy sy ny fanekenao azy. Manomboka hatreo amin'izay dia tadidio io le fanomezana sarobidy atao hoe mandrakizay io dia mila tehirizina sy azony. Zany hoe raha teo izy teo aloha tsika ny namonjitra an-tsafidy dia tsika ny mandray an-tsafidy ny fiainana io sy miazona azy eto amin'ny farany. Fiazonana azy dia fikolokoloanao azy amin'ny alalan'ny fiombonanao amin'ny tenin'Andriamanitra sy atao hoe teny fanahy sy fiainana mandrakizay. Alleloia. Ny vavaka izay maneho ny enta-itam-ponao iombona amin'ilay fiainana amin'ny teny fahamarina voarainao avy amin'Andriamanitra ary ny fanapahan-kevitra androso sy aina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Noho izany afaka very le fiainana, afaka very votsika le famonjena rehefa tsy azonao izy. Arona pasteur afaka ampy ve zany le vavaka le fanolora-tena le ataon'ny kristiana fa hoe manolo-tena an' Jesosy tena ampy ve tena ananantsika assurance ve hoe voavela ny eloka voafafany amin'ny bokin'ny fahaverezana narina etsetsetra
ampy fe avakiny samy misy zavatra tokony atao, misy zavatra tokony arahaty amintsika manokana zany, tsika maha olona zany. Satria raha ao amin'ny famavakiny pasteur teo andro Jean 3:16 hoe nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao a, satria zao tontolo zao very noho ny désobéissance, hoe nitiavan'izao tontolo zao a dia nomeny zay zanany tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy hanana fiainana mandrakizay. Ka ao anatin'le resaka hoe fiainana mandrakizay hoe voaray eo anatin'le vavaka le fanoloran-tena ve le fiainana mandrakizay sy le assurance am'le famonjena lazain'ny pasteur teo sa misy zavatra tsy hoe zavatra tsy hoe mérite fa misy zavatra takina ve eo amintsika kristiana? Fahasoavana aloha voalohany indrindra dia teraka avy eo amin'ny fandraisantsika ny fiainan'Andriamanitra. Satria rehefa nandrainy Jesosy tsika dia namela ny lasantsika izy. Nanovantsika olombavao izy. Iny le fanjaraiko teto omaly lasa fotoana ara-panahy. Amin'ny fotoana ara-panahy dia olombavao tsy nateraka indray dia olona vaovao tsisy nitovizana. Zay mahatsara ny tenin'ny Nikodémosy hoe ataoko indray ny fiverinao kiboneny vaovaoka indray. Satria le karazan'olona tia tompo-tenenina tsy le karazan'olona ateraky indray eo amin'ny nofo fa le olombavao ara-panahy. Zany hoe tsisy fandraisany amin'ny teo aloha. Ianao zany raha jerena dia niendrika eo ihany na mijery fitaratra. Fa taoriany fandraisana amin'ny Jesosy dia fanahy vaovao ny ao anatinao. Ny fanahy vaovao. Fa le tia ny tompo-tenenina eto hoe hovonjena eny. Tsy ny fanahy efa voavonjy. Fa ny esprit efa voavonjy. Fa ny âme, ny aina no eny an-dalam-panavaozana isanandro. Zany hoe ny problemantsika tsy amin'ny esprit. Ny esprit voavonjy. Iny zany hoe parfait ny famonjena. Ao daholo no mitoetra ireo toetran'Andriamanitra rehetra sy ny fanomezan'Andriamanitra. Romana 5:5. Fa ny fanantenana dia tsy mampahaminatra, fa ny fanan'Andriamanitra ny netin'Andriamanitra napidana ny vokatry ny fanao anatintsika tao hoe fitiavana. Raha manomboka ny fitiavana izy dia ny Galatiana 5:5, ny 2:20 sy ny 2:30 maneho ireo karazana fanomezana efa présent ao anatintsika. Zany hoe ianao rehefa nateran-kelezana dia olona manana ireo fahafenoana ny fahatanteran'Andriamanitra ara-panahy ao anatinao. Zay mahatonga an'Andriamanitra rehefa miteny Jesosy teo izy hoe tiavana namanao rehefa miresaka amin'ny apôstôly sy ny mpianana. Tiavana namanao tahaka ny tenanao. Dia misy koa izy mifaly satria vokatry ny fanadahoana zany. Faly mandrakariva ao amin'ny tompo. Izy tsy miteny hoe aoka hifaly. Zany hoe tsy minegosy aminao Andriamanitra hoe safidinao ny hifaly. Fa izy tena miteny hoe avoay ny fifaliana. Satria efa nampidiny ny fanahy masina ao anatiny izy. Zany hoe eo amin'izay mipetraka le ady. Le fanomezana efa ao anaty fa le olona tranainy eo amin'ny amina na ny aina mbola nanaraka ty amin'ny maha-olombavao. Iny zany mibloqué an'izy pasteur? Iny zany mibloqué an'izy. Zay ny atao hoe fahazaran-lasa. Fahazaran'ny lasa manaraka. Fahazaran'ny lasa manaraka. Iny le ady natrehan'ny Paoly nazavaiko omaly. Misy Paoly efa mahafantatra ny marina fa maninona misy confusion, misy ady sy fanohenana lalina ao anatin'ny Paoly. Miteny izy hoe tsy nitsara izay sitrako vitako fa andratsy izay sitrako. Zany hoe efa manomboka tsy sitrany le nazatra azy taloha. Le nazatra azy taloha efa manomboka tsy sitrany satria mandefa signalina le fanahy vaovao mampidina le toetran'Andriamanitra. Mifanehitra amin'le amina na le aina zatranena atao amin'le zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia misy ady eo amin'ny aina mifandrivotra sy mifampisintona. Le olona taloha amin'ny nofo misintona midina, le fanahy vaovao misintona miakatra. Dia zay mahatonga ny olony finoana ory. Satria ory izy eto amin'izao tontolo izao no mitoetra. Zatranena teto amin'izao tontolo izao. Fa tao anatin'le fahateram-baovao dia ohatry ny zaza miana mandeha hiaina ny sitrapon'Andriamanitra. Tahaka le hoe voatantanana hiaina amin'ny fahamarinana, amoaka ny fahamarinana izay efa noentin'ny fanahy masina ao anatiny. Hitanareo matetika ny olona manontany rehefa mivela heloka dia mandeha olona dia mivela heloka mandrakizay. Ny famelan-keloka dia disponible mandrakizay. Ny disponibilité ny famelan-keloka dia agogo satria ny helokontsika hatrany amin'ny taranaka ho avy no efa nentin'i Jesosy tamin'ny batisa izay nanaovan'i Jaona batisa azy. Fa isika tao amin'i Jesosy tamin'ny nanaovan'i Jaona batisa azy, fa isika novonjeny Jesosy tamin'ny batisany. Zany hoe batisan'i Jesosy no amin'ny anaran'i Jesosy no naovantsika batisa. Mba hifandraisantsika tamin'ny nahafatesana sy hiraisantsika amin'ny fananganana azy. Ao anatin'iny zany pasteur zao le zavatra mitranga, zao le zavatra miseho. Le famonjena zany disponible zato isan-jato ao amin'i Jesosy. Fa zao izy amin'ny eto amin'izay hoe fiazomana ny famonjena. Ny fiazomana ny famonjena dia zao isaky misy challenge mitranga eo amin'ny fiainana dia tokony handresy foana ny tenin'Andriamanitra ao anatintsika. Zany hoe manomboka mamoaka amin'izay tsika. Eto ty anankiray ty tamintsika vao nanota dia fa fan'i Jesosy daholo no fontantsika rehetra.
efa de tompo raisiko aloha tompo samonjy fiainako aloha manenany amin'ny fadarako re fa faty Jesosy daholo vao velany helokotsika fa rehefa tonga zany antsika izy ihany no miteny hoe mamelany elokay taky ny amelana azy beniko taminay ay ary to misy condition izy zany zany zao efa vovonjy ka nanao hoe tsy hovela eloko raha tsy mamela eloka hitanareo zay nandray fahasoavana dia atsangan'Andriamanitra mba ho mpizaha zany amin'ny hafa ihany koa zany hoe voaraitsika rehefa melakelo dia isika koa natsoa izara famelakelo dia zay mahatonga Jesosy miteny hoe mifankatiava ianareo tahaky ny nitiavako anareo zany hoe le fomba fiainana sy fahaizana mizara fitiavana amin'izay no mifindra tsy mitovy amin'le fahaizako ty taloha intsony satria nanjaitisa koa aza manan'izay dimy fa manomboka voaraiko ny fitiavan'i Jesosy dia mila mianatra mizara zay fitiavan'izay le agapen'Andriamanitra lay mandevitra ny amin'ny tsy marina no fitretana ny amin'Andriamanitra lay mitina dia zay makahalanao azy manomboka mianatra ianao le manome mihoatra noho ny ataon'ny sasany ozy Jesosy nanjaitisa azy mba manao tahaka zany midikan'izay ento le mipetraka le izy dia ento le valim-panontanian'ny pastora hoe ny famonjena rehefa voarainao indray mandeha tsy hoe tonga dia iny indray mandeha iny dia iny ny atonga anao ohatra ny andafitra fa mifototra aloha iny satria tsy avy amin'ny nataontsika ny fahasoavana fa avy amin'izay vitana Andriamanitra Jesosy noho izany ny vitan'i Jesosy antsika présent foana fa mila miverintsika ao amin'izay vitan'i Jesosy ao ny fiverena ao amin'izay vitan'i Jesosy ny vitan'i Jesosy no afaka andevina reo lasy efa navelin'Andriamanitra nefa mbola manaraka atsika zay no ilana ny déconnexion amin'izay amin'izao tontolo zao ianao miaratsy misy an'izao tontolo zao fa mitoetra eto amin'izao tontolo zao tonga ianao aneo ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fiainan'Andriamanitra ka raha sanatria tsy voatahiry le fiainana tsy voazona le fiainana dia ozy Jesosy betsaka ny tsy zay manao amiko tombokotomboko ny fanjakany lanitra fa zay manao sitrapondraikitra ny lanitra ianao nantsoy na hanompo aloha zanaka ianao aloha natsangana fa rehefa zanaka avy natsangana ianao dia natsoa zany hanompo amin'izay ary amin'le fanompona mipetraka amin'ny problème satria le fanompona ane tsy hoe kory fanaovana asan'Andriamanitra sy fametrahan-tanana sy fitoriana tenin'Andriamanitra fa le fanompona fampanenkenany ao anatinao eo anatrehany volontén'Andriamanitra mpanompo ny sitrapon'Andriamanitra aloha isika vao manompo amin'ny alalany zavatra mpanaovan'Andriamanitra antsika manatanteraka ny asan'Andriamanitra raha tsy iketsika ny mpanompo ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy azo aina ny ahatonga antsika ho mpanompo ampiasain'Andriamanitra satria tsy voatahiry ny fampiasan'Andriamanitra raha tsy tanteraka ny fijoroantsika ao anatin'ny fampanenkenany ao anatintsika hanompo an'Andriamanitra mampanaiky ny maso n'Andriamanitra tsy moro zany betsaka ny filma vetaveta misy eto ambonin'ny tany maro ny zavatra fafimanentany nofo manome désir charnel na hoe fandrin'ny nofo fafimanentany nofo betsaka ny zavatra mety hoe manetsika amin'ny tananao tsy ho any amin'ny zavatra tian'Andriamanitra ampiasana dia zay le fafenono ny fanolorantena iray manontolo isika mandra-panaikitsika ny tompo tanteraka dia eo Andriamanitra vao mahita hoe izy zany hoe tsy isika manaiky fotsiny fa an'Andriamanitra isika dingana voalohany iny ary raha tsy nalovanao iny manaiky ianao fa ao anatinao Kristy dia tsy afaka hanolorantena le fanolorantena faharoa misy dimension anakoa zao fanolorantena fanolorantena faharoa voalohany ianao mandray an'i Jesosy tozy mpamonjy ny fiainao manokana manana an'i Jesosy ianao fanolorantena faharoa amin'izay ianao manaiky ho fananan'i Jesosy manaiky ho tapahan'i Jesosy ianao dikan'izay le dingana faharoa manaiky ho fananan'i Jesosy ny sarotra betsaka ny te-olona fotsiny hoe manana azy fa vitsy ny olona te-androsy mba ho tonga fananany nefa rehefa tonga fananana ianao dia lasa fahefan'Andriamanitra zany hoe mitombo kokoa ny fahefam-panotronana mijoro manamarina anao no ny fanenkenao fotsy ny anana azy amin'ny fanananao onction na ositra zay nomeny anao satria rehefa nandray azy anao dia nomeny ny fanana no zany zao zavatra misy ny tanjona faratapiny atonga antsika avoatahiry ny famonjena fa tsy votsitra ny famonjena ny zava-dehibe fa tsy mionona fotsiny tsika amin'ny fahalalana hoe efa nandray an'i Jesosy nidikan'izay rehefa mandray le mandeha anao dia voavonjy mandrakizay satria ny fahasoavana matoa ny fitsoran'Andriamanitra tamin'ny famelan-keloka famelana anao sy nitehirizy anao tsy vokatry ny nataonao fa zavatra vitanao anao dia dikan'izay mila manohy ianao ao anatina fahatsapana sy fijoroana manana azy sy natao izaza amin'ny fahasoavana zany koa
amin'ny hafa satria eto no mipetraka am'izay le hoe mijery anao Andriamanitra atraiza ny fijoronao ny fitehirizanao hoe famonjena sy fiainana mandrakizay amin'ny fijoronao ny sitrapony zany mahatonga na ny fonao na ny fanomponao na ny fijoron'Andriamanitra manamarina anao dia misy ifandraisany mikaritony fahaloran-tenanao. Jesosy miteny hozy izy hoe ary zay miaraka amiko dia eto amiko mandrakariva izy satria za mamonjy zany hoe mianka toe-pokasitran'Andriamanitra dia tombo-kase mampahazo aina mahatonga ny fanamasina nisy tombo-kase mahafanana n'Andriamanitra antsika ary amin'ny fitompam-pakarana dia manana marikitsika ahafantaran'Andriamanitra antsika ambanizany antsika satria nahazo aina miaraka amintsika ny fanamasina manam-piveriny Jesosy dia zao zay am'izay antsika tsy mitoky amin'ny fampiasan'Andriamanitra hoe rehefa ampiasan'Andriamanitra be dia efa mety na rehefa reto ny asa vitako be dia be tena nampiasan'ny tompo ahy ka rehefa ny mitondra dia tafavoaka ahako dia zay Jesosy zaitra manao ampitokotoko itoko fanjakany lanitra fa zay manao sitrapondrak'izay ny tanitra maro milaza amin'izany fotoana zany efa naminany tamin'ny anaranao zay manana fameza-pahasoavana zany mahalala ny anaran'i Jesosy zany manao zany efa naminany tamin'ny anaranao zay efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zay zany asa lehibe zany efa mifananganana amin'ny maty dia asa lehibe fonisy Jesosy efa naminany tamin'ny anaranao zay efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zay efa niteny tamin'ny fitenin'ny anjely zay zany hoe reo karazam-pahasoavana nomeny Andriamanitra ny fameza-pahasoavana asoa miasan'Andriamanitra am'izay nentinao anamarina tena nefa sanatria diso anjara ianao diso fiombonana ianao tsy tafatoetra tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra adinao ny fiainam-pahamasinana adinao ny fiainam-pahamarinana ireo vokatry ny fanatsy ny ainanao akory dia misy Jesosy zaitra manao amitokotoko hiditra ny fanjakana lanitra fa zay manao sitrapony ndraiky ny tanitra maro amin'izany milaza efa namoaka dimy tamin'ny anaranao zay efa naminany tamin'ny anaranao zay efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zay ka nanjo izy Jesosy tsy fantatro akory ianareo mila amiko ianareo mpanao meloka ny hoe eloka zany raha azoko tsara dia tsy misy idirany ny fomba fampiasan'Andriamanitra nampaminany be anao no asa goavana be anao ninona asa tena hoe mahatalanjona nampiasan'Andriamanitra anao dia tsy antony zany anamarina tena fefa vovonjy ianao satria le famonjena amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy dia efa izy mihitsy milaza tsy ny fomba fampiasako anao fa ny fijoroanao sy ny fitoeranao misitrapotro azay ny mahasapiaro antsika amin'izao faran'izao pastora ny andro farany dia andro anankiray tokony hampatsiivana ny kristianina rehetra tena hiverina tsara ao ambara afaka very ny famonjena any amin'ny elo tsy jetrisa rery no any mety misy mpitandrina any mety misy nilaliana tsisy an'izany any fa ny zavatra fantatra aloha hatreto samy zanaky Abrahama na ilazako sy mpanan-karena ina moa voalazan'i Jesosy tena voasoratra na Andriamanitra tena tratran'i Abrahama fa zao na samy zanaky i Abrahama izy dia zao ndray nahazo ny fiainana ndray tamin'ny fahavelezana ka io safidy ho an'ny olona tsara avy eo am-panompona ny azo sy joro amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba hahatonga zay fiainana zay tsy ho votsika fa ho tafita soa manam-piveriny Jesosy any amin'ny lanitra apakatra ny fiangonana. Mankasitraka pasteur mitodika antsika manokana hitanareo le eo amin'ny Jean 3:16 izy zany disponible ho an'ny olona rehetra le izy zay mahatonga ny Jesosy ny teny ohatrany hoe amin'ny teny gasy izy hoe amin'ny teny gasy hoe mba tsy ho very zay rehetra mino azy amin'ny teny frantsay izy hoe afin que quiconque le quiconque io zany hoe quiconque tena hoe ny olona rehetra tena io zany tsika mila mijery hoe personnel le famonjena araka ny fanazavany pasteur Rodolphe teo personnel le famonjena dia ao amin'ny zavatra tokony ho ataontsika zany Romains 12 verset 1 sy 2 verset 1 dia ohatra izy hoe hitantsika Romana toko faharoa voalohany dia atolotrareo io hoe fanoratena faharoa io zany nareo mihitsy ny mila manolotra ny tenanareo za manao an'izay izy manao an'izay tsisy terena izy fa safiditsika mihitsy zany le izy dia hitazomantsika azy koa ngambany afaka ampiana zay hoe Romains 12 verset 2 hoe tsy hanaraka amin'ny fanao an'izao toy izao tsony fa efa ohatran'ny Paul teo hoe tsy te hanao an'le izy fantatra hoe tsy mety le izy fa nefa an'le vatana mbola maniry ihany sy mbola manery ozy izy mila miala mila miovitsika amin'le fanavaozana ny fisainana amatarana ny sitrapon'Andriamanitra ka mampirisika antsika tsiraray avy ao anatin'izay ao anatin'izay fanontaniana resaka hoe very afaka very hoe famonjena afaka manana assurance momba ny famonjena ve resaka hoe tena ilaitsika ny bergerie tena ilaitsika ny mpanompon'Andriamanitra Jesosy no ilainao moa zany tena marina fa tena tsika mihitsy mila manana safidy hiazona an'le famonjena mila sary-piazo zany tsika amin'le saroe atsika marina zay pasteur farany soratiny hoe nareo kely an'izy Galatiens 2:20 Paul niady dia tao anatin'ny ady vitany nampandrisiny
nampandresy ny fanamasina tsafidy fa resy ny nofo zany hoe iny le atao hoe fanombona ny nofo mangery fily izy hoe ombona tena rehisy hoe marary ary izy ny tena asiko mafy ny tenako manga rao izy ka nevosiko ndraozy izy na de toro tamin'ny sasany aza de ho lavina kosa parce que Paul l'apôstôle nanana ny révélation de grâce avy leta be fahasoavana nefa Paul miteny io hoe nasiko mafy ny tenako manga andevosiko zany hoe ny fanandevozana ny tena dia manome fafana ho amin'ny fanahy ho libre hitarika anao zany hoe isaky zay voaombo ny nofinao dia manana puissance kokoa manome ny fanamasina antsafidy ianao anana hery hitondranao mihoatra manamora ny fitarian'ny fanamasina ny fahaizanao sy ny fanekenao anandevosi anao nofinao dia ozy izy Paul raha tsy voaomboko miaraka tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny nofoko izy izy dia tsy tanteraky ny fahavelomany Kristy tato andro zay le Galatiana 2:20 voaombo miaraka tamin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ary tsy za tsono velona fa Kristy velona atao anato ny objectif faratapo indrindra ao sekoly ny fampona dia ny fanafanao an' Jesosy tsy misy fangarona ary indrindrindra ny fanekenao anombo ny nofinao ka ahafany fahavelomany Kristy azo aina amin'ny alalany fisinao eto ambony tany amin'izay fotoan'izay faly Jesosy satria tanteraka ny fahampiny ao am-bavaka hoe mety atany tahaka tonga fanjakan'Andriamanitra makasitraka pasteur am'izay précision zay anjarantsika tsiraray avy manolotra ny tenantsika isan'andro ozy za teo hoe le fahasarotam-piarotsika sy le firaisantsika lalindala kokoa miaraka amin'io Andriamanitra io fa tena faharoa dia misy an'izao pasteur hoe iza ny natao aloha edena sa Adamo tamin'ny dadabiso fotsiny le hoe iza ny natao aloha ny akoho sa ny atody efa reny dada ihany ngamba naotrandreny fa ty aloha zany fanontanianandroany dia hoe edena hono ve natao aloha sa Adamo ao amin'ny Galatiana 2:1 dia misy teny ohatr'izao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary Jehovahandriamanitra nitondra andra lehilahy ka namponina azy tao amin'ny saedena hiasa sy hitandrina azy zany hoe raha lehilahy zany tahorinina amiron'Andriamanitra azy vonetin'Andriamanitra ho tonga ao amin'le sa dika fa le sa natao taloha andra lehilahy satria tahorin'ny famoronana andra lehilahy vita ny sa vao nanao ny voaolon'Andriamanitra edena zany natao talohany Adamo voavaly zay le fanontaniana matoa Adamo nentina tao sa dia tsy tao Adamo no nanamboarin'Andriamanitra fa tany ivelany sa ary mety misy idirany amin'izay le teny bokyny Galatiana ao amin'ny bokyny Genesis 3:7 ozy izy ao amin'ny 3:7 rehefa nanozona ny lehilahy Andriamanitra ny atsembohan'ny tavanao izy izy no azohonao any na mandrampiverinao any amin'ny tany fa ny tany nanalananao fa vovoka ianao ary iverina amin'ny vovoka indray ianao zany hoe Adamo edena afaka ny sakanana n'Andriamanitra tsy ivereny tsy toerany Adamo satria namoronana tsy vovoka tao edena fa tany ivelany sa edena matoa vitany tsy izy voanetina tao edena tsy tao Andriamanitra namboatra azy dia zay mahatonga hoe iverina ny ivelany edena dia zay ny antony nandroahan'Andriamanitra azy hiala tao amin'ny sa iverina any ivelany edena zay toerana nanalan'Andriamanitra ny vovoka namoron'Andriamanitra azy mazava be zany avany ivelany izy namboarina dia nampitoerina ao anatin'ny edena satria fanekena edena dia dikan'izay raha vao misorony edena raha vao miodina tao edena izy dia navoaka ny edena zay le voananoty izy le roana dia sina le kerobima miambina na azo miditra tsony am'izay dia any miverina tamin'ny vovoka dikan'izay ho edena tsisy fahafatesana tsisy fahafatesana ho edena zany ohatra ny atmosfera anankiray tontolo anankiray filomon'Andriamanitra ho an'ny olona zay tena natao an'ny olona ao anaty fanekena zany zay veny edena rehetra ho averina ho edena rehefa miverina Jesosy zany lazako ny pasteur hoe edena tamin'ny voalohany teto tany rehefa teto tany edena ka priven'Andriamanitra tsy ho edena ny olona rehefa mivadika taminy dia tsy nentin'Andriamanitra tany an-danitra edena fa lasitriny tao ambany tany itoeran'izay olona makatotany amin'ny testamenta taloha
zay mahatonga lelanelana misy an'le hoe hita i Abrahama le tao ambany zany hoe elo dia edena vonome tetatana dia zay nidiny Jesosy maty am'izay dia nampahitana ny Paoly am'izay fa napakary ny edena tao aorianan'i Jesosy zany hoe edena zany tontolo tsy hita maso fa tontolo iainan'ny ara-panahy zay mino n'Andriamanitra noho izany tsy maintsy ho amedena ny olona rahatrizay fa am'izao fotoana izao any an-danitra izy dia zay mahatonga Jesosy ny tena misy toerana ozy izy amboarina napahitana Jaona sy ampidinina tany Jerosalema vaovao ny famorona voalohany tany Andriamanitra nidina ny teny misy mazava dia nisy mazava nisy ny zavatra rehetra fa ny famorona faharoa aoriana ny fiverenan'i Jesosy any an-danitra dia le toerana efa omaniny any zay efa azo hiteny ozy izy amin'ny Jaona 14 hiala eo aminareo ozy izy dia tebotra fitoerana dikan'izay fa voavoatra le izy tsy famorona eto tany tsony fa famorona an-danitra ampidiny eto tany amin'ny fotoana izay anapahany fiangonana sy olo-masina rehetra rehefa hitsara izao tontolo izao izy zany hoe io zany le Jerosalema vaovao zay moanina Andriamanitra antsika napahitana ny Jaona hitoerantsika miaraka amin'i Jesosy ary fanazavany tavany no hanazava zany mahafinaritra ao anaty fampiton'Andriamanitra ty ohatra resaka daladala zany ho amin'ny olona tsy mino fa zany voalaza am-baikany ary zany tena iainan'ny olona mandritra zay mahatsara antsika ampian'Andriamanitra ny zavatra hita maso sika ao anatina etapy anankiray tsy mahita ankoatra ny tany fa saingy amin'ny alalan'ny fanamasina ampahitany vision mihoatra ianao ny amin'ny zavatra ho avy mba tonga amin'ny fanantenana ny solofoana satria tsy fanamperana ny tany fa lamitra ny tany. Alleluia. Fantany manaraka dada hoe quel est le lien entre la foi et l'obéissance? Inona zany ny fandraisan'ny finoana sy ny fankatoavana? Zay ny fanontaniana. Voalohany hoe fanazavaiko teo fa ny fiainan'ny olona mihiny dia mankatoa. I Damaseka zao tamin'ny fotoana niarahana tamin'Andriamanitra dia nankatoa n'Andriamanitra izy. Tsy nahalala mivadika tamin'Andriamanitra izy. Fa rehefa tafiditra ilay ratsy dia tafiditra teo ny fiainan'ny olona ny tsy fankatoavana. Tsy tsy ankatoan'Andriamanitra ny olona dia very voalohany. Zay mahatonga ny olona mahatsapa vida foana ny olona. Rehefa foana ny olona satria zatra niaraka tamin'Andriamanitra. Zatra niaraka tamin'Andriamanitra ny olona. Satria Damaseka zao nisy an'Andriamanitra afa misy ny fiainany. Vao very Andriamanitra dia ndrenindreny teny rehetrarehetra teny. Liona izay nanaiky azy lasa nahita azy ohatry ny karazam-biby anankiray. Zany hoe mahatonga ny olona hitovy amin'Andriamanitra dia ny fanan'Andriamanitra ao anatin'ny olona. Fa rehefa miala amin'ny obéissance an'Andriamanitra ny olona dia ohatry créature rehetra. Lasa tena hampaka azy amin'izay ny liona satria efa ela nanapahany liona. Dia lasa manana rancune ny liona koa zay no tapahan'ny biby mitovy aminay satria le autorité le fahefana sy le fanapahan'Andriamanitra sy le faheren'Andriamanitra no mahaolona ny olona. Io hoe mety mahatonga ny zareo sady fanoherana an'Andriamanitra ihany izy bien sûr ny amin'ny hoe resaka évolution ty hoe ny olombelona fa migidro etsetsetra. Fisainy le daman'ondany reny miezaka mikaroka ny antipisiny satria tafavoaka tao anatin'le hoe créature manana communion créateur. Sarotra amin'ny mihitsy nino an'le izy. Sarotra amin'ny tanteraka ny sekoly finoana zany dia tsy natao an'ny olona manatsaina. Manatsaina mampiasa saina fa tsy hoe manatsaina. Mampiasa saina fa natao an'ny olona misaintsaina zay zavatra zay famarinana lazay Andriamanitra aminy. Be dia lasa tafidina ny olona ho isan'ny miaina ao anatin'ny réalité. Manaiky ny réalité ny vérité. Fa tsy manaiky iaina ao amin'ny vérité ifeny réalité. Tsy mitovy le izy. Ny zava-misy tsy voatery ho fahamarinana. Ny fahamarinana zay lazain'Andriamanitra. Ny zava-misy dia zavatra hita maso ananany ny fahamarinan'Andriamanitra fahefana nanova azy. Ohatra, zava-misy maty Lazarosy fa ny fahamarinana mijoro Jesosy ambely azy. Fahamarinana tsy hevitra fa olona atao hoe Jesosy. Zany lalana tsy fahamarinana ary fiainana. Noho izany fahamarinana tsy zavatra tadiavina fa efa nomen'Andriamanitra. Nomeny zanany natokana Jesosy mba tsy very zay rehetra meno azy fa amina fiainana mandrakizay. Ty ny problème. Raha miezaka mitady ny marina ianao dia ho voafitaka amin'ny tsy fahamarinana fa lasa anaiky ny zava-misy tonga fahamarinana. Eo amin'izay mipetraka miteraka ny sekoly finoana. Ahoana ny tonga ny sekoly finoana ho maro toerana. Ny fahamarinana dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Manamasina azy ny fahamarinana. Jean 17:17 fa ny teninao ny fahamarinana. Jesosy Kristy fahamarinana.
teny fahamarinana ka le teny eny tonga nofa to hoe jesosy dika zay fahamarinana nomeny rehefa ndraisinao fahamarinana dia tokony ho ao anatinao ny fahatokina avy am'izay fahamarinana fantatrao satria délivrenao ny délivrance apetraka eto délivrance tsy hoe fametratana amin'ny pasteur be finoana sy be osika fa teraka avy amin'ny fahafantarana marina ary fantatrareo marina dia ny marina no anafaka anareo tsy andefa dika zay tsy démonstration de force prophétique na onction no mitondra délivrance fa ny fahalalana marina rehefa maro toerana anatin'ny olona ny profim-pahamarinana omeny tenin'Andriamanitra azy dia miakatra lasa ny degré amin'ny finoana ary rehefa miakatra ny degré amin'ny finoana satria mahalala an'Andriamanitra ianao dia mazava ho azy fa karazan'olona faran'izay matahotra an'Andriamanitra ianao ary miobéir azy faran'izay zokiny satria le fahalalana an'Andriamanitra tonga dia mametraka ny asin'Andriamanitra toerana tsy azoko antoka mihitsy ary tsy azoko veloka velively zany hoe olona tena mana communion tanteraka amin'Andriamanitra zany ka sanatria tsy ho voazo misotrapon'Andriamanitra satria ny fahalalana ao an'Andriamanitra dia ampitombo ny fanontron'Andriamanitra ny fiainanao ny fampahitana fitiavy amin'Andriamanitra ny fiainanao ahitana ny tanan'Andriamanitra mihoatra no fahitan'ny olona azy zay tsy vokatry ny fitarenanao na ny fononao na ny fampiasanao onction fa tonga dia miasistenao Andriamanitra satria olona mety amin'Andriamanitra tsara ianao dia mazava ho azy fa teraka ho azy obéissance valina ny fandraisan'ny fomba sy ny fankatoahana tsotra tsy possible ny olona anankiray katohan'Andriamanitra zay tsy inoa ary tsy possible ny fonon'ny olona anankiray iorona amin'Andriamanitra zay tsy fantany rehefa mahafantatra an'Andriamanitra ianao fantatrao marina dia délivré hoe ny délivrance délivrance tsy dia voly avoaka fa délivrance amin'ny finoana zany hoe maro toerana le finoana mipetraka tsara lipea miombona amin'Andriamanitra tsara miobéir automatiquement ny olona zany rehefa mino dia tokony mandeha ho azy ny obéissance voilà tokon'izay ny olona milaza ny tena fa mino zany mino an'Andriamanitra tokony azo tarafana amin'ny obéissance teny eo amin'ny fiainanaraka ireo zany hoe taratra tony afaka misaraka mihitsy ahitana ny olona anankiray eo amin'ny finoana ino hoe lazay komaly Isaka ny iray mino patriarky anisan'ny patriarky faharoa koa rehefa fa Isaka tsy mino Rebeka nefa Rebeka nandren'Andriamanitra tsy fantatry Isaka fa ny antony nahatonga an'Andriamanitra niresaka tamin'ny Rebeka dia te-hijery izy hoe antraika no atraiza ny obéissance ny Isaka azo loatra izy ka ny finoana ny fankatoavana an'Andriamanitra tsy titre no mitondra azy tsy hoe za grand apôtre ny dikan'izay ny masoko tonga dia maneho fa za olona mpakatohan'Andriamanitra tsy titre izy tsy hoe patriarka ako dia mpakatohan'Andriamanitra fa misy kipitso tsy heverina isehoan'Andriamanitra raha voararaka ianao ao anatin'ny avinavim-panahy satria natao hiaino anao Rebeka dia hivela ny volonté dia lasa mivela ny volonté anao dikan'izay jereo ilay zavatra misy tonga dia teny tamin'ny Rebeka Andriamanitra firenena roa no anatin'ny kibonao tsy satenenena izy tsy teny tamin'ny Isaka izy satria tsy Isaka nitondra an'ilay izy ankony hoe resaka izy misy zavatra na tianao takarina na tsy omenanao izy ianao le latsy natonitondra voaka zany loko fa le image naseo azavady tao anatin'ny fotoana iny dia zao hoe bevoka Rebeka tsy nalala izy satria tona bavaka Isaka fo bevoka izy etsiketsika ho any dia neritreretina hoe rivotra tamin'izany koa tsy échographie tamin'izany tsy échographie niatsika ilay zazakely kamalao kely fa ny bakasy niany dia misy inona ihany azany zavatra zany dia lasa izy miavoka dia zavatra mitranga mety mamoaka rivotra bay fotsiny izy dia lasa izy mitoka-bavaka tompo ina zany problème anaretina tsy mety afaka zany teny amin'izay Andriamanitra tsy niteny Andriamanitra kamana eo kibonao na zazakely nao fa firenenareo Andriamanitra rehefa miteny dia tokony atakatra Isaka hoe ohatry zany Andriamanitra rehefa miteny Andriamanitra rehefa miteny dia tsy milatsaka izy eo nivoanao fenao no ampakariny ahafantatra ny alehibe ny zavatra tenena Andriamanitra tonga dia mahita firenena roa ao anatin'ny olona anankiroa dia misy izy Andriamanitra ny zokony izy anaiky hotapahany zantiny ary ny zantiny napaka ny zokony dia zao nefany rehefa miteny tamin'ny Isaka Rebeka hoe zao zavatra tsy menoa dia noho zany hoy izy Andriamanitra teniko tsy maintsy tanteraka fa ianao aloha tsy maintsy makaretirety ny masonao tsy maintsy jama aloha ianao vao tanterahako ny teniko mizany Andriamanitra rehefa maneho volonté ao anatiny dia sans pitié tsisy pitié
tia manolo zany na patriarka ianao na izy tsy maintsy mipita aloha zay tsodrano satria fanekena ny mampatriarka ianao fa tsy amin'ny maha-Isaka anao be io mahavololona be dia be mampiombona ny maha-olombelona azy amin'ny fisehoan'Andriamanitra ny fiainany io problema ngeza be io adokoavana be ary io mila nanaraka mpanompoandriamanitra be dia be azakanana maha izy ianao ny fisehoan'Andriamanitra ny fiainanao fa raha vao misy compromis ifandraisan'ny personnalité maha-olona sy Dieu en tant que personne physique spirituelle amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny fanamasina eo amin'ny fiainanao dia manomboka aka ny toeran'Andriamanitra tsikelikely ianao sy ianao mita ary io fitaka be dia be dia misy izy Andriamanitra noho izany sitrapoko tsy maintsy tanteraka fa zao akisako fotsiny Isaka anao ahoana ny kisany Isaka tsy maintsy ilaina Isaka satria zay mampatriarika misy tsodrano beraka avy ao aminy tsy maintsy ho avotsitra ho an'ny taranaka dia tsy maintsy Jakoba nefa mifidiny aloha noho izany raha isisika ny Isaka izy aloha jano mba hisaratany Jakoba zany hoe lasa victime Isaka vokatry ny tsy fanekeny lalan'Andriamanitra satria tsy tefikitra amin'ny tradition juive zany hoe manaiky ny fo Matiosy no ny feon'Andriamanitra zay no maharatsy be ny confrontation sy ny fifantonan'ny tradition sy ny révélation tsika zany mila olona misy ny révélation famondonana mpivady azy ndray nazo révélation ndray fikitra amin'ny tradition zao tonga dia tsy maintsy mandresy foana ny révélation zay no mahatsara ny fitokana sy ny finoana ny fanamasina pasteur satria ao anatiny zay zavatra rehetrarehetra sy fanontaniana petrak'izay dia mora kokoa manatoepo makato rehefa velona ny finoana ary tanteraka ny fijorotsika avy amin'ny fananantsika an'Andriamanitra Rebeka no mena profo dia mijoro sy eto amin'ny farany zany mahatonga azy moteny anao aty amiko ny ozy nao zay sy Jakoba tsy mampanina fa andamana izy zay tsara amen makasitraka pasteur za ohatsika tsirairay avy ndray zany zay dia tena mila kolokoloanao finoanao mbola ohatry zany zay zany mila sary-piakonao amin'ny finoanao fa tsy ny finoanao apetraka ao amin'izay tsy izy rehetra ary tonga dia miditra amin'ity fanontaniana ty olona ray ihany nametraka azy hoe afaka manana amin'ny teny frantsay moa zay peut-on avoir une foi désagréable à Dieu parce que j'ai constaté que Salomon l'homme le plus sage a perdu la foi à cause des femmes à cause de ces femmes étrangères zany hoe nahitan'ny Salomon izy zany hoe plus sage ty olona ty zany mamaky baiboly izy isaorana Jesosy zany mila mamaky baiboly tsika fa te hijery zany hoe Salomon ohatry ny olona mba sage olona manana finoana pasteur nefa veriny le finoany Davida rainy ny finoany n'olonay karazana vehivavy rehetra nalainy gauche à droite dia lasa nino ny Astarte sy Baal tsetsetretra izy dia hoe foi désagréable tamin'Andriamanitra ve amin'Andriamanitra ve zany sa hoe inona zao mba tsy ahatonga ny olona tonga zany dia apiko le fantaniana ohatra hoe inona ny ahatonga ny olona tsosolafaka tahaka ny Salomon zany hoe nanary ny finoany dadany Davida nefa Davida tena hitany tsara mihitsy ny tena nanapitrantitra hoe azavosaraka amin'ny Andriamanitra io proverbe rehetrarehetra hoe soraty eo am-ponao etsetratretra sainsainsainy ahoana indray amin'izay pasteur hitan'ny pasteur ny fananarana dia ny fitondrana ny teny fahamarinana manitsy ny tsy fahamarinana ao anatin'ny olona dia lalana manokatra ny olona ho amin'ny fisokafana ny fahendrena bebe kokoa zany hoe i Solomona dia anisan'ny olona manana etaetan'Andriamanitra lalina nanisany nanokatra ny fon'Andriamanitra nahita ny Solomona namoaka sujet de prière hoe ny antena fanariko dia meo fahendrena hoentiko manapaka zany hoe zava-panahy Andriamanitra zany raha vao zava-panahy no angatanao tonga dia manaraka zay ozy tsy nangatanao koa fa ianao manan-kerena indrindra iny tsy tonga teo manao hoe bless me Lord azo vaseresy hoe taio Andriamanitra amin'ny material blessing amin'ny fiara tombo ameo trano soavaly sy ny rehetrarehetra halleloia sady Davida efa nandritra ny fanan'Andriamantono ho an'ny tempoly midika zay tsy manao kolovana tso izy fa zao no nataony mahavarina be tsy niala izy natezitra tamin'ny Davida hoe tokony fanatena nefa mena an'Andriamanitra satria eo no hitana hoe détaché amin'izao tontolo zao izy tsy miraikitra amin'izao tontolo zao tia secret rehefa ny fony tsy miraikitra amin'izao tontolo zao dia manaraka amazy zao tontolo zao ny antony le tompony zao tontolo zao no amotsitra amin'izao tontolo zao eo ampelantanan'ny olona manana 14
nandesina nandroso tokoa ka tonga le arena. Rehefa tonga le arena dia tonga mifakapanahy. Hitanareo amin'izay ny fitahim-be tsy mahazona ny fiainam-panahy ijoro n'Andriamanitra. Satria Solomona teo amin'ny voninahiny nomena rembe fa nivadika tamin'Andriamanitra farany. Inona no natonga an'izay? Zay ny atao hoe finoana tsy voatahila izy. Misy endrika anankiroa tiako ambara eto. Ny finoana rehefa tsy miorina tsara miainga avy amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra. Fahalalana tsara n'Andriamanitra no tena miteraka finoana tsara. Satria finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny dia avy amin'ny teny Kristy. Romana 12:1. Ny teny dia Andriamanitra. Midika an'izay fankatoavana ny teny dia miteraka toetra atao hoe finoana. Finoana ny fanekena ny fahamarinan'ny teny dia miteraka toetra atao hoe finoana n'Andriamanitra. Ary ny finoana n'Andriamanitra iny no miteraka fankatoavana n'Andriamanitra. Misy ny atao hoe finoana diso rehefa tsy tohanan'ny tenin'Andriamanitra sy manombo ny fahamarinan'Andriamanitra tanteraka arak'izay ilazana ny Baiboly azy sy ilazana fanamasina azy. Hitanareo ataoko somary lavidavitra kokoa. Mino n'Andriamanitra koa na ny devoly azy ohatry ny olona. Tsara sisy ny finoanao an'Andriamanitra. Jakoba 1:20. Fa ny devoly koa sisy mino n'Andriamanitra dia manino izy? Mangovotra izy. Mangovotra izy. Ka ny fonontsika n'Andriamanitra dia aza dia fa mibaiko ny hetsika Andriamanitra. Mibaiko ny hetsika Andriamanitra mahasoa antsika. Hebreo 1:5. Zay vavaka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy dina faharoa mpahamasoa. Dika zay ny action an'Andriamanitra dia ao ambadiky ny fonontsika n'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mila baikona hanao action rehefa mahita ny fonontsika efa tafatoetra ao aminy. Ao rehefa diso ny fahalalana voarantsika diso ny fahalalana voarantsika dia diso koa ny fiantefan'ny fonontsika. Satria ny fahalalana voarantsika no hamaritra ny action atsika eo anatrehan'Andriamanitra, zay hamaritra ny action an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra tiantsika hisehoana eo fiainantsika. Hitalandala kokoa rehefa ny fahalalana sy ny teny zaraina tsy manondro an'Andriamanitra, tsy manondro an'Andriamanitra fa manondro olona na fahaiza manao ny azy dia tsy présent Andriamanitra. Lasaloha aza baiko tsara miinsiste izy tsy miinsiste fa tsy présent fotsiny izy. Olona hoe tsy maha-présent anazy. Ny tsy maha-présent anazy dia tsotra. Mety ho teny velona no ninonao dia amarin'Andriamanitra. Ary eto le fandrika, averiko eto le fandrika. Mety teny velona ninonao an'Andriamanitra. Ianao tsy tena miray en communion amin'Andriamanitra tanteraka fa lasa ohatra hoe mino ny asa n'Andriamanitra fotsiny. Zay le teny pahalalana sy fahindrena voaraisina ampionanao tao amin'Andriamanitra. Raha vao ny ampahana avy amin'Andriamanitra ny antefany fononao dia tsy feno ny fepetra hitehirizana ny famonjenanao. Satria ny famonjena tsy miankina amin'ny asa n'Andriamanitra fa ny famonjena miankina amin'ny fononao an'Andriamanitra. Inona mahasamihafa an'izy? Ohatr'izao mahasamihafa an'izy. Rehefa manomboka mandeha loatra le asa fitoriana ny hetsika Andriamanitra dia manomboka mifantokany amin'ny mpitoro ny fonom-pino fa tsy any amin'Andriamanitra zay tokony inona intsony. Satria andeha velona be amin'izay pratika na onction rano fotsiny. Zany hoe le fanomezana atao hoe ositra ao anatin'ny olona no ampiasain'ny olona hitarihana ny mason'ny olona manodidina azy alala fa manana an'Andriamanitra izy. Zay dikan'izay dia ny fisehoan'Andriamanitra ny olona ihany tsy mahafeno ny fepetra ny fisehoan'Andriamanitra ny fahafelony. Satria na iza na izy olombelona rehetra eto ambony tany dia zaraiko tsara fa ny fanomezana omen'Andriamanitra ny olona tsisy mitovy. Omen'Andriamanitra sy omen'Andriamanitra ny pasteur tsy mitovy. Dikan'izay ao anatin'izay tsy fahafenon'izay no similay endriky ny fanetretena sy fifampiankinana amin'ny zanak'Andriamanitra. Zarazana samihafa fanomezana fahasoavana fa mitompo raha ihany. Misy sasany nomena fahagagana mino rehefa fanomezana retretrretry zany tsy nataon'Andriamanitra amin'ny olona anankiray fa ny zaraina samihafa amin'ny olona rehetra mba ahafahantsika mifampiankina sy mifampina sy mifameno. Fa tsy tokony izy zany toriteny ametraka ny finoan'ny olona an'Andriamanitra amin'ny fomba fisehoan'Andriamanitra fotsiny. Ny fisehoan'Andriamanitra dia marim-panehoam-pamantarana fa Andriamanitra dia Andriamanitra mahay fanjanatra rehetra. Fa
fa tsy mahari-panio mpahafenona ny finoana an'andriamanitra atonona sy tahiry antsika ho ahoanao. Ny saint esprit na mifanamasina rehefa ao anatin'ny olona dia mampirona ny olona mihitsy ny anana relation et communion amin'andriamanitra. Zany hoe tsy tokony mivotsika mihitsy ny fiondronana amin'andriamanitra na hitanao le asa na tsy hitanao le asa. Tsisy inkilana amin'ny asa le izy. Fa raha voadiso le fitoriana dia eo amin'izay mahatonga ny baiboly milaza hoe betsaka ny voafitaka. Mateo 7:1-8. Ary Jesosy Kristy sy mpaminany sandoka. Fa ny olona voafita anao sy dia voafitaka ry zalahy reo. Daso ny ajerentsika. Zany zavatra mamitaka olo voafita zany le pasteur tsy zavatra n'olo. Fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka, Kristy sandoka sy mpaminany sandoka. Hitsangana ka ny famantarana lehibe tena tonga dia any amin'ny asa le izy. Tsy fagagany ary azo ataona dia ny olo voafidy aza dia ho voafitany. Isika tsy natao an'olona finoana amin'ny asan'Andriamanitra fa amin'Andriamanitra satria ho avy le Kristy sy mpaminany sandoka no famantarana sy fahagagana ka raha maro dia famantarana sy fahagagana no anondrenantsika finoana an'Andriamanitra dia voataty ny Kristy sandoka soamantsaritsika. Ahoana ny fisehoana Kristy sandoka ireo any mihitsy hoe finoana diso eto mantsy amaly an'le hoe misy finoana ve fa vetavetany anatren'Andriamanitra zay le fanontaniana désagréable à Dieu. Donc eto tena voapetraka tsara mihitsy zay teny zay. Rehefa tena ny famahinana marina momba an'Andriamanitra no toriana aminao dia voatahiry reno mihitsy le hafanana mampiombopo anao amin'Andriamanitra. Ary iny le hafanana hitahiry anao mandra-piavina sady fantatrao tsara fa ny tena asan'Andriamanitra dia mitona anao hifantoka amin'Andriamanitra fa tsy ho amin'ny olona zay ampiasain'Andriamanitra. Ahoana fipetraka le izy, ahoana ny amatarako andreo pasteur avelao kely mba hizara amitsika ny titeny. Ny salamo ry avako dia miteny an'izao boky mpanao salama. Salamo fa 400 novakitsika mba salama ny fiainam-pananao. Salamo fa 400 ny 5:30 ho mandrakizay eny voninahitra Jehovah ary aoko Jehovah hifaly amin'ny asany. Ndiky ahoana pasteur zany ny atonga tsy ho tonga Kristy sandoka. Na anan'ny fanan'ny Kristy sandoka isandoka ny tenako ho toan'ny Kristy rehefa nampiasay ny fanan'ny Kristy. Eo mantsy le izy. Voalohany mila fantatrao fa raha misy ny tokony faly amin'ny asan'Andriamanitra dia tsy hainao f'Andriamanitra. Satria rehefa manomboka mampifaly anao ny fomba fampiasan'Andriamanitra anao dia anomboka anangina tsikelikely ny voninahitra amin'izay anao sy hitarika amin'ny mason'ny spectacle zay hoe jereo fa misy star maky ianao. Misy ny modriana rehefa lasa orgueil. Pasteur, lasa orgueil. Tsy orgueil tsy orgueil toko tenenina orgueil. Zany hoe lasa avoravo-po le izy. Ahoana fipetraka le izy? Fitaka ny fiorenana amin'ny fifaliana amin'izay fomba fampiasan'Andriamanitra anao ka mampirehrehetra anao satria mety amin'ny lalananao zany ho voafitaka anana toe-po ao anaty ianao isaina rehefa ela ny ela hoe avy aminao le izy. Ary zany mahatonga ny olona be dia be zay milaza ny tenin'io Kristy amin'izao hoe izy amin'izay ny Kristy satria lahoana efa mihoatra ny olona maty natsanga ny maro ny olona efa nivonjely dia lasa izy amin'izay nefa adimy zareo ty fananaran' Jesosy ty mety tsy niavintsika ny tenin'ny tompo fa tena raha mandinikitsika dia fototra ngezabe hitahiry antsika tsy ho tonga Kristy sandoka nampiasaina Andriamanitra fomba goavana azy fa vao mba hianety tena sy hianondro ny vokatra rehetra ho amin'izay zany tsy navita ninona raha tsy nandray Jesosy pasiteny. Ko maninona rehefa nampiasainy biadino amin'izay Jesosy fa za amin'izay zao. Non, tsy mety. Luka 4:20. Ozy izy Jesosy kanefa ozy izy aza mifaly ianareo satria manaiky ianareo mifanahy. Fa mifalifa voasoratra ny an-danitra ny anaranareo famonjena ny mampifaly voatahiry fa tsy ny fampiasan'Andriamanitra ka ne aza mifaly ianareo fa manaiky ianareo mifanahy. Mifaneke mifanahy anareo tsy hoe ianareo fa noho ny anaran'i Jesosy ny fanan'Andriamanitra. No zany aveloa Andriamanitra hifaly amin'ny asany. Fa zao mampifaly ianareo dia rehefa azo antoka fa voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Ka ny amin'ity Kristy rehetra zay milaza amin'ny tenan'ny Kristy amin'izao andro faran'izao dia zay tsy mahazaka ny fampiasan'Andriamanitra azy fa naka ho azy ho an'ny tenany zay avy amin'Andriamanitra. Io ka toko fa 7:10. Naraka ihany isika toko klasy toko valo. Luka 7:10. Ny 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny olona tsy hanao hoe indro ety na ery fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Alleluia. Ny fanjakan'Andriamanitra dia iza ao anatintsika. Solomona rehefa mitondro voninahitra
ka nanankarembe sy nyrehitra tamin'ny fahendrena dia nahazo laza izy ary efa be voninahitra izy jereo fa tsy nahazaka izany izy tateorina fa nanomboka namotsitra ny finoany tsikelikely izy tafasaraka tamin'Andriamanitra amin'izay dia nanomboka niaino izy vehivavy satria tsy afaka hiara-iasa mihitsy ny fahendren'Andriamanitra ny fahatona fitsangatsangana ny tafiditra fitiavam-boninahitra ny tafiditra vola sy volamena ny tafiditra lotoa ve namingana na Solomona dia jereo fararaka teo ny toindry izy lasa nitehara izy raha feno fanetetrena tany am-boalohany iza no milaza amintsika iza no milaza amintsika sa ilaza amintsika hoe mahavoatahiry azy no mampanjaka azy tsy toerana le izy fa ny fanekena hitahira le fanekena hatramin'ny voalohany ary mampanakiny ao anatiny le sary fanamasina mahatonga an'izany ny voatahiry mazava ho azy ny valina ho an'le fanontaniana teo fa mahatonga misy ny finoana des incroyables à Dieu io karazam-ponona io zay mamily lalana ny fahamarinana tsy ho an'ny Kristy ho ivo fa amily lalana izany ho amin'ny olona fa io fitomboany fahalavona faharavana sy ny fanahany antikristy zay mila hiamelantsika amin'izao ny fahaza zay tonga dia nifanjaika tsara mihitsy zany pasteur tamin'le raha nanaraka tsarantsika hatramin'ny voalohany le hoe afaka very hoe mifamonjeny lasa very lalana mihitsy ny Salomona dia lasa manarakaraka foana teo satria nariny fisainany sy nariny ny voninahitra zay azony tetseroa izy hoe ianao tena mpanjaka mahery malaza sage etsetratsetra zany zay zany le izy tena mazava be zany dada ataoko fanontaniana farany dia tehirizina ihany fanontaniantsika zay tsy voavala fa tia misy fanontaniana anankiray mety manitikitika ho an'ireo zay tera vaovao rehefa zanak'Andriamanitra teo isany tena hoe tsy asaka hoe fampiasan'Andriamanitra zany fa teanao ny sitrapon'Andriamanitra hoe pasteur hoe ahoana ny discerner ny feon'ny fanahy masina dia tsy ho diso fiaina ahoana ny feon'ny fanahy masina ahoana zany ny assurance anany hoe fanahy masina zany miteny zany sa feon'ny fisainako zany sa devolo zany sa tsy haiko zay karazana feo rehetra mety misy afaka ny feon'Andriamanitra ny feon'Andriamanitra matetika dia io le deuxième voix fitsokozy le feo avy ao anatsika zay maneho an'le endrika anankitelo rehetra tsy miova misy hatramin'izay tonga dia fantatro hoe Jesosy zany fanamasina zany voalohany maneho ny toetran'Andriamanitra le feo zany hoe manaitra ny ao anatinao hifankahita amin'ny lehibe ny famindrampony taonanao hibebaka mampisy fiadanana le feo zany hoe renao mihitsy hoe misy tsara tsy tobleno tsy taitra mety manaitra kely ianao raha ohatra ka zavatra tsy mietreretiny sainao zavatra lazay fa tsy mifanohitra ny volonté tsy zavatra teneny ohatra hoe manao ny famindrapo mitonanao amela heloka mitonanao anetry tena tsy mivoana amin'le zavatra andrasan'Andriamanitra nyrenao avy ao anatinao zay mahatsara mialohan'ny fotoana hivavahana dia feniteny satria ao anatin'le teny tonga fiainany fanamasina mibitsika sy mitaridarana ary mitondranao amin'ny zavatra tian'Andriamanitra hitondravanao zay ny zavatra anankiray fa tsy diso ianao anatin'izay rehefa mirehitra be ny etahitanao dia zay koa ny faharoa rehefa mirehitra ny etahitanao an'Andriamanitra dia mora aminao miandre ny feo an'Andriamanitra satria connecté amin'Andriamanitra foana ianao ampimo Andriamanitra za tsy miteny parfait ianao fa ianao mirehitra ao anatin'le firetana dia mitarika ianao Andriamanitra iny tsisy hidirany hoe ianao mbola zatovy eritrerony na mbola tsy mendrika ny zavatra ataonao na tsy mety ny zavatra ataonao fa zao mirehitra be anao an'Andriamanitra dia eo amin'izay miditra ny grâce iara-zava amin'izay ahoana fidirany grâce le fahasoavana dia ny atonga anao hisitraka zavatra zay tsy mendrika anao zany hoe manampy le fahasoavana mibosta anao any amin'ny volo ny ten'Andriamanitra mandrapatonga anao ho matotra tsara sy mendrika tsara lay antso sy ny ampim-pisina tena ilan'Andriamanitra anao anatin'ny fanompona amin'izay fotoan'izay azoko antoka fa tsy ho diso lalana ianao na hiovana amin'ny zavatra tsy tokony fiarahana amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa andeha tsara zay fantanisa ona data somary ohatrany hoe apeko kely miakatra kely le volume hitan'ny dada zany ohatrany hoe ny akabeazan'ny olona zany ohatrany hoe rehefa andeha hivavaka andeha hitokana dia manana assurance izy hoe andrean'Andriamanitra azony pasteur fa le taoko hoe tena problème ny olona le mandre amin'ny feon'Andriamanitra ao anaty ady le hoe tena ao anaty korotana zany na mety
tokantrano na mety relation any ampiasana anao eo zany angamba tena mba mangataka kely pasteur ohatrany hoe ahoana zany tena hoe eny ohatran'izay hoe ahoana ny discernena amin'ny feon'Andriamanitra ao anatin'ireny korotana sy ady reny surtout ohatra hoe olona mijery vaovao ohatra vao mijery vaovao izy dia zavatra mikorotana be aiza Andriamanitra satria na kristiana ohatra tamin'ny andron'ny covid reny zao dia hoe aiza zany Andriamanitra betsaka mihitsy ny olona very finoa tamin'ireny ny data zao vavolombelona zany tany Madagasikara ohatrany hoe betsaka ny olona lasa ohatrany ny seretireke tamin'ny finoana dia nireganiena indray hoe tena miverina ao amin'Andriamanitra indray satria tafavoaka ohatrany lasa resin'le covid le finoana dia ahoana zany andrenesana fanamasina sy hijoroana ao anatin'le hoe finoana sy le tena hoe tsy miala amin'ny lalana mazava fampianarana pasteur le fampianarana mialohan'ny fotoana hiatrehanao ny zava-misy io hoe tsoritsika omaly fampianarana joba sy lesaka izy tsy mitovy raha vao miorona mampitodika ny olona ny amin'ny zava-misy ny fampianarana ampiorenana finoana zay le réalité lazay dia diso repera foana ianao satria ny réalité dia tranga hoentina koa azadino ny fanehoana ny fahamarinana zay zavatra amin'azain'Andriamanitra covid tsy tokony ampipanika satria covid fahamarinana Matthieu 24 hoe isy arety mandrindra maninona raha mino hoe akaiky Andriamanitra oleo mipanika hoe fa aiza Andriamanitra zay hitanareo izy ny faneho-pamantarana ho an'ny olona mino fa akaiky Jesosy dia ny fahitany ny krizy mpinoana eny amin'ny fiainan'ny olona tsy tsara fiorenana Jesosy ny mazy any am-pananitra izy ny farany voalohany ary voalohany ny farany dikan'izay misy olona ianaton'Andriamanitra bebe kokoa fa misy olona omin'Andriamanitra angatsika ny finoana satria nanatenin'Andriamanitra amin'ny zavatra ilaina izy vokatry ny fampianarana zay nampiorenana ny finoany antehitra amin'Andriamanitra ny fandraika ny zavatra ilaina azanao fipetraka retsy hatrany problème mipetraka ka ny zava-misy matetika tsy tokony hampanika antsika raha misy tena hoe fotontsiorenana manteny isika manaraka tsara ny zava-misy ny amin'ny zavatra lazainy Jesosy raha niseo reny dia mifateny izy raha vonjana-ponana io izy dia milaza izy hoe isy krizy mpinoana mohita fonanao anatin'ny olona va izy dikan'izay misy olona nino fa tsy nintsony noho izany vao mahita nino ny olona tena mino an'Andriamanitra tena mino lazay keto le miolona fampianarana ety fa tsy miandro le valibavaka tsy azy dia hoe Andriamanitra dia fanzay tsika dia ihany izy rehefa avy eo tsy hoan'le olona reny zany ty fampianarana ty ho an'le olona tena hoe vonona ny anorona ny finoana iorona amin'Andriamanitra hijery ny fahamarinany tena sy andalina izy tonga zay hoe tompo tehirizo ny fonoko tsy zomozona ao anatin'ny zavatra mitrako zao efa miseho am'izay le fahamarinany teny meloha fotoam-pampakarana fa mitrango ty ny krizy mpinoana efa tena akaiky ny fiverenanao vo mahay manafanany ao anatinao hijotso amin'ny sitrapon'Andriamanitra tia lazay Andriamanitra fa azadiniko fa ny tompony laza hoe amin'izany fotoana zany dia arovan'Andriamanitra zany zany hoe lasa mahazo aina ianao miariko ao anatin'le teny mpiarovana no le fanakorotana metiny zava-misy eo le lazaiko teo hoe manomboka tafapetraka le vérité manapaka le réalité dia arakaraka nitombonao amin'izay ao anatin'le hafananana misy aza ny krizy mpinoana mahatonga hoe fikitra bebe kokoa sy ho voatahiry afaka miambrotsy tsara satria Andriamanitra tsy mitompo fikotranana izy fa mitompo filanina rehefa milamina ianao ka mahita amin'izay io pasteur tonga amin'le fiteniko na ianao famantarana na ianao mpamantatra ny olona mpamantatra le miolona mpinoana hoe efa akaiky Jesosy riana na fanafodeny efa miverin-dalana farany voalohany ary voalohany no farany famantarany any farany zany betsaka ny olona ho ty vola ty tena ampandoka tena manao fafireretany nofo mihoatra lavitra no fitiavana an'Andriamanitra ary bokotykoto milaza n'izany baiboly voajerenao reny akaiky ny farany fa jereo tokoa fa reto ny zavatra misy Jesosy efa anaty fotoanany any farany zao ary tsika tsy tokony paniky atahotra fa miaina amin'ny fomba tsotra fotsiny eo ny volontén'Andriamanitra ary miaina ny fanenan'ny trompeta vao maneno trompeta dia tairitsika sao dia mba izy zany alleloia zany hoe ny sofinao zany efa any ny fonao efa any noho izany zay zavatra rehetra misy eo dia anomananao ny any io hoe lazaiko hatramin'ny voalohany problème mipetraka eto ambonin'ny tany eny tsy afaka iorona mpinono zany hoe iaraka amin'Andriamanitra raha tsy mamela milanja manak'izay ho zava-misy sy réalité eo amin'ny fiainanao hoe za ty tany tia sy taiko fotsiny dingany lalovako ny eto ambonin'ny tany fa tsy fanamperana za manana fiainana olona fahafatesana atrehana atao hoe mandrak'izay io zany fisino mandrak'izay dia hidikite ny fiainako rehetrarehetra manam-patonga koa amin'ny tanjona io ahitako ny fampiazan'Andriamanitra manomboka ny aina ary tantanin' Jesosy
ampanandrana ny hery fiainana avy eto anaty amin'ny alalany fanesako izany fiainana mandrakizay zany zay natao tehiry izy kio sy ho azony kio mandram-piveriny ary fotoana iverenany dia miampita fotsiny ho ao aminy satria fantatro fa ny adibisiko sy avelomako eto ambony tany tsy aina ho amin'ny nofo koa fa manana fanahy ho iverina sy ho ampitaina eo an'Andriamanitra rehefa miala eto amin'ity tanty raha vao mipetraka mandrakizay dia hiaino azy ianao tsy nenina tokony mbola atao aloka tokony anao vofitaka angalangalatra kely amin'izany tsisy dikany anomana ny lalanao eo tsy mitak'olona lasa vatry vavy hoe lasa fetretanao madio tonga dia mbola mora lahatra eo tsy mbola difficile be zany tonga dia fantatro daholo ny zavatra misy rehetra bisy-ba amin'ny fiainana lalana tokony asina ny tongotra sy ny tokony andianana amin'ny zavatra rehetra atao ny décision tokony horaisinao miatika ny zava-misy rehetrarehetra mandeha ho asa satria nao manana mandrakizay heverina ianao raha mipetraky mandrakizay io tsisy olona anotatsy hoe eto ambony tany tonga lampo ty tany ty satria nahoana mahafantatra ny olona fa zay zavatra ataoko androany dia hosiniaviko mandrakizay fa raha ohatra ka hijoro androany dia ametraka ho amin'ny tanana kokoa zay edika ny fijoroko zay mba hitain'Andriamanitra asy ny akorako ary zay taranaka rehetra men'Andriamanitra anabalako. Amen. Mankasitraka pasteur fanekenao no hitondra ny valiny eo anivon'ny eklezin'Andriamanitra tamin'ity ariva ty sotra tsika tsirairay avy any kio tapitra amin'ny fotoanantsika androany fa hitehirizina reo fanontaniana mbola misy fanontaniana fa mbola isy ny fandarana takizao hatrany dia alefaso izy mety namoa fanontaniana ho anao ary valiteny androany tsy problème mihitsy zany fa ny olona hitanareo ohatry ny any am-pianarana any matetika ny olona lina te androso ny tena mpametraka fanontaniana fa matoy izay rehefa manontany ny prof manontany tsisy fanontaniana ve dia mametra-panontaniana ohatrany hoe tsisy zavatra azon'le ray la klasy angamba le izy fa ry vao misy any mpametra-panontaniana dia raha remarqué nareo matetika le olona number 1 sy tory any foana ny tena mpametra-panontaniana ka aza menatra mihitsy antsika tokony hoe zany koa dia mbola anontaniana fa tsisy fanontaniana adala zany amin'Andriamanitra fa alao ary mametra-panontaniana ary mpanompon'Andriamanitra zay eto amintsika sy napetraka Andriamanitra izy an'ityraka ity dia anampy antsika miaraka ny fitarihan'ny fanahy masina dia mbola mangataka hatrany ao antsika tsiraray avy koa ny fampandrosoana ny iraka zany ny amin'ny vavaka surtout afaka mandro mpanompon'Andriamanitra rehetra zay eo amin'ny fiainantsika dia samita in'Andriamanitra toko mety misy teny kely ve pasteur Rodolphe fa alohan'ny amaranantsika amin'ny fotoana alohan'ny amaranantsika amin'ny fotoana dia teny anankiray no atao anatin'ny foko ohatran'i Jesosy nahitany jamba dia samy teo izy sy ny mpianana dia misy lehilahy jamba le nalefa tao amin'ny faneny Siloamana sy ny fiantarona tamin'ny tanany efa avy eo dia nosorany tamasony dia jamba dia mandalina faneny Siloamana zavatra ny amboniko eo aloha tokoa izy mpianatra niko tonga sy ambin'ny folo angamba izay non jaona tonga sy ambin'ny folo hoe iza na tonga izy mpianana fantanina zany ndray aman-dreny ve natonga azy zany sa izy nanoto natonga azy zany dia Jesosy tsy tezitra mihitsy namary tsy ndraisin'ireny na izy nanotaka fa zao zavatra zao dia natao mba nehoana ny voninahitra Andriamanitra amin'ny fomba hoana moa zany fanontaniana izany hoe aiza moa ny anontany olona izy ary mbola tany aboaka fa zany hoe le fanontaniana tsisy adala fa mahazo valiny foana Jesosy zany tsy miteny hoe tsy anambana tsy anambany anao zany Jesosy tsy manambany fa Jesosy mamaly foana izy amin'ny fahalemem-panahy raha mpampianatra aza mamalinareo amin'ny fahalemem-panahy aza matahotra ny apetrao daholo zay fanontaniana tonareo mapetraka fa mifanahy masina afaka maly anareo tsy teny mihitsy azy zany hoe anao koa mba mametra-panontaniana daladala tsy natao tsikely natongavany amin'ny eto fa ifanampitsika ifampitantana hatrany an-dala mety entintsika tsara amin'izay le endriky ny fahamarinana ao anatin'le teny hoe zao daholo le fantsina ty le zavatra tokony amboarina zao no lasan'Andriamanitra ty le finoana marina zao ny fampiasana azy zao ny joromo hitantanan'Andriamanitra anao zao ny lasan'Andriamanitra aminao safidinao sy ny zavatra rehetra zay fonao anatinao fotsiny amin'ny etaeta fa izy ny toko marika ameno ny zato isan-jato amin'izay valiny rehetra tokony anao dia samy mitain'Andriamanitra tsika rehetra hivavaka asika makasitraka raiko amin'ny alalan'i Jesosy misaotra tamin'ity androandroany ity menao fafany zay menakafo kely afaka nihinana miaina tena nisitraka ny fahamarinany teninao teto sao natompo satria avy aminao zany dia amin'izany hoe voninahitra anao ihany koa tehiriziny tsiray avy isy tokantrano aoka ny teninao iorina ao anatiny ampiorina teny fahamarinana ianao atonga azy isaintsena tsara ny fahamarinao mialehibe ny fitiavanao Jesosy aza velana melo teny izy natahotra
fa mbola fotoana ny fahasoavana zao. Miasa mandrakariva ny famondrapo, miasa ny famelan-keloko, mbola mihoatra lavitra no fahadosoanay, ny hery hitsenanay amin'ny fiverenanay. Ka raha manaiky zay mitodika sy andeharaka ny sitraponao tokoa dia afaka ianao amafasana tianao lasa tsy mety rehetra teo amin'ny fiainanay satria tianao zay olo-baovao miaraka aminao. Ao koa voatany isa-tokantrano Andriamanitra ao anaty zao fandarana zao, hitovy fahedrena, hitovy fahalalana, hisitraka fahatsarana, hiaina voninahitra amin'ny toerana misy atsy koa manono zay tompo miteny-pita himpasoavana feno ho antsiraiva isa-tokantrano androany amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta. Oambina Andriamanitra sy salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahaka izay nambina ny fiainam-pananao ihany koa. Hiasa amin'ny fiainanao ny Andriamanitra ary hitahiry ny fahasoavana izy mandra-piavina, atonga anao tsy ho very na ho raraka eny an-dalana fa voatahiry manam-patonga zay. Andro zay ny hafananao, ny ainao, ny tenanao sy ny manao ray manontolo ho tanteraka tsy tsy mandra-piveriny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta. Salama ianao fa tsy marary. Tahin'Andriamanitra ny lafim-piainanao ray manontolo, mbola nokatra lalanao anao ny lafim-piainanao rehetra ihany Andriamanitra ary hijoro vavolom-bely ny teny fahamarinana izy hanamarika ny zavatra rehetra milazainy teto eo amin'ny fiainanao manokana. Very ianao androany dia ahorony indray, mijoro ianao androany dia masana indray, ary toy tsy nisy ny lasanao rehetra efa namafan'izany izy ary aminanao izy ho any amin'ny dingany fahatsarana lavitra. Tianao Jesosy. Hitanareo le Jehovah ka ianareo. Ampamirapidra ny tavany aminareo Jehovah ka mihindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo le Jehovah ka minareo fiadanana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta. Amen. Amen. Mbola mamerina fisaorana antsika tsiray avy dia mamerina fisaorana pasteur Dauphin Jean-Baptiste Rivatrany ny hvkl-mission français ihany koa dia makasitraka antsika tsiraray avy. Mandra-piona tompoko tahin Jesosy daholo eo. Elo tompoko tahin Jesosy sika eo manaraka indray.